Salama daholo e. Tsy azonareo ny zavatra tiako tenenina mahakasika ny resaka passeport tahina hoe tsy nahazo passeport i tahina de ny antony nanakianako mafy ny Vanessa. Tsy azonareo le izy ka aloha azavaiko. Le izy ny tena narombotra na Vanessa de zao izy mba olona mba mipetraka an-dafy indray no manamarina hoe rehefa mpitabataba amin'ny Facebook le olo nananao inona moa zany nanompa président izy na divulguer zavatra inona moa zany dénigrement na accusation fausse accusation ny zavatra nataony tsy midika mihitsy zany amin'ny lafilalana tsy omena passeport le olona, tsy midika mihitsy zany hoe tsy azo tsy renouvelena amin'ny passeport satria nanompa président izy. Zay ny zavatra tsy d'accord anao ka hoe olona mba andafy ohatran'ny Vanessa indray ve no manamarina nina moa zany ny zavatra eritreretin'ny tambanivohitra be Tanavo any Madagasikara any. Jereo iza moa i Vanessa any zany mitovy niveau amin'ny iza moa mitovy niveau amin'ny Castia, mitovy niveau amin'ny Castia satria Castia de faly tena nina zany sotro champagne mihitsy izy fa hoe nina fatiny zay fa be vava loatra mba fitoviana zavatra tenenina de ina nina fatiny zay tsy nameno passeport zay ny ataon'ny Castia ao de mitovy ohatr'izay niveau ny Vanessa. Nefa amin'ity tany mandroso amin'ity tany andafy aty de jerenareo ny artiste sy ny comédien nanompany Donald Trump. Donald Trump président farany ambony indrindra raha tany Eminem manteny zany i De Niro izy tsy haiko izy daholo nanompa atao Sting nanompa joratsa fak Donald Trump tsy amin'ny Facebook ohatran'ny tahina amin'ny Facebook eo izy manoratra na ambrava miasa izy ino moa zany manompa ny président fa reo olona iteniko reo Eminem reo devant 80 000 personnes en direct amina ino moa zany Super Bowl match Super Bowl no manompa hoe fak Trump zay ny ataon'le olona de aiza reny olo reny ve nigadran'ny Amerikany reny olo reny sa tsy omena passeport reny olo reny sa tsy mahazo voyage reny olo reny sa mahazo IST reny olo reny tsisy na ny ray reny olona nanompan'ny Donald Trump reny hoe tratra zavatra zany satria ny tany mandroso liberté d'expression zany na nanao fausse accusation na nanao ninina anjara lala mikasika an'izay fa masito ianina anazy de omena anazy anao ny passeportny zay le izy ka ina moa zany tsika gasy ve anamarina foana nina moa zany ny attitude ny mpitondra hoe raha vo mitabataba kely ala de tsy meko an'izao ala mitabataba kely ala de gadrako ala misatra zao reo tsy mena place na minitra la satria mitabataba de eritreretareo ve zany hoe ohatrany hoe aiza nisy fitondram-panjakana zany ny opposition ny mikritika fitondrana ny contre ny fitondrana na tsy d'accord ny zavatra ataon'ny fitondrana de tsy mena poste ninina, tsy mena poste na ministre na poste l'ambassadeur na poste ninina tsy mena mihitsy fa reo olona rehetrrehetra zay misolelaka sy d'accord amin'ny mpitondra ihany no mena poste de inona ny hafalany zay ny antsoina hoe dictature. Zay ny antsoina dictature hoe raha volany tabataba fa manohitra ny ina moa zany ny tsy d'accord ala amin'ny fitondrako na tsy d'accord ala amin'ny hevitra ala de tsy mety place na ministre ino mbola eo ihany hoe zany hoe zay akamakama ihany zany no mena poste amin'ny poste amin'ny gouvernement zavatra tokony tsy azo akena mihitsy zany fa ny opposition na tokony ampidirana gouvernement mba hisy équilibre n'le pouvoir fa hoe ela mitabataba io amin'ny Facebook io de tsy mety place na ministre la tsy meko an'izao la tsy meko ana ino mbola eo ihany fa le tena hoe tsy omena passeport zany tena tsy azo atao mihitsy zany zareo tsy azo atao mihitsy zany ka hitako ny commentaire ny gasy mitatatata raha ny amin'ny Facebook any hoe minafatiny zany ka mba fitoviana zavatra tenenina président ve no panao mankatsy makarony tsy zavatra tsy tenenina de misy ny somahy lalàna hoe kontany vendra fa nahazo IST nge izy nahazo IST izy moa itahina IST ahoana moa aty andafy izy de interdiction de sortir aiza moa zany tokony mena anazy aty andafy izy raha nisy IST ka tsisy tany Madagasikara ve zany tsy navela ivoaka sa tsy azoko nefa andeha le IST aty andafy aty France aty tsy mahazo mivoaka France itahina sa ahoana fandehany hoe IST
de nanisy ara ny ST araky ny fahalalako ny lalàna de appréciation juge io hoe manamboatra passeport izy droit zany ka rehefa hivoaka am'izay izy de tsy vela hivoaka izy satria misy ST miandry anazy zay ny tokony izy fa tsy hoe satria misy ST de zay tsy mako passeport anao tsy soniavako passeport anao any le zavatra tsy mety am'le izy ary eo raha ohatra nareo no manamarina an'izay décision zay manamarina an'izay action zay hoe zay mpitabataba amin'ny Facebook na manompa président na maninona de kopena daholo rehetrarehetra tsy mahazo manao ninina am'le firenena tsy afaka mody zany izy zao tsy afaka mahazo inona moa zany tsy haiko zay fandehanany hoe lany titre séjour tokony anivole titre séjour de passeport tsisy de voatery manzoso potika le fianan'le olona inona antony napotika le fianan'le olona satria critique inona moa zany président satria critique ny ministre en justice de aminareo zany de tena mandrombo nareo ny Castia napoka champagne mihitsy zao faly be Castia satria nafatiny zay zay ny niveau ny Castia de mitovy any niveau ny Castia sy izy moa Vanessa za maneritretra Vanessa mba nanao médecine tsy haiko firy mania médecine izy nakaty andafika fa 0 balle nefa zany lazainy hoe ikotony mba hoe monsieur intelligence izy miaro amin'ny tahina za tsy voatery hoe miaro amin'ny tahina za tsy ino moa zany tsy manome ny position koa raha manompa président izy za tsy hanompa président na midivulguer secret izy hoe milaza fa hoe ihany misy affaire maloto ihany misy affaire maloto za tsy manao an'izany za koa tsy manao président tsy manao an'izany fa anazy zany tsy anjarako mijuger na mety na tsy mety samy manana ny ina moa zany ny fanehoan-kevitrany fa ny dirako fotsiny de hoe nga izy efa manao président ngana izy efa midivulguer an'izao na manao zao de tsy citoyen malagasy tsony tsy malagasy tsony zany rehefa manao créer président zareo ny États-Unis araka teniko teo ny olona malalaka ny olona fanehoan-kevitra na anompy anao na iteny ao ara misy tsy haiko na sitinany izy na Deniro laza fa hoe ianao Donald Trump corrompu olona corrompu miteny direct amin'ny télé hoe là pédophile direct amin'ny télé accusation nge zany accusation zany manino le olona tsy migatra fa manina ny gasy migatra foana manina ny gasy no empêcher amin'ny rehetrarehetra raha misy zavatra atao tsy mivoatra mihitsy ny gasy any ny problemako fa tsy hoe nahazo bizo tamin'ny tahina de miaro amin'ny tahina zao tsy miaro amin'ny tahina tsy dirako zavatra ataon'ny tahina samy manana ny tempérament ny olona samy manana fomba atao misy milaza olona makorela olona jolambavy olona zao satria nareo le olona miteny mijerenareo amin'ny mavendra tainareo de ny olona miteny personnel attaque personnel na ataonareo fa tsy jerenao hoe inona zavatra teneny inona le hevitra inona zavatra takiny ary zay fa voazan'ny olona bady foana zay bady rehefa miady hevitra de ela mpiteny ratso ela ny andafo ela zao fa ny bady tsy miditra amin'ny resaka le sujet hoe inona le sujet resahany koto fa le teny ratsy ny koto iny ny hitany satria izy bado ny atodohany ohatran'izao ny atodohany ka na hoe nareo any andafo mission zao ny andafo tsy sesaka andafo io fa neho-kevitra tsy sesaka andafo na ty vodiko mipetraka fa ity vidéo ataoko ty de micircule ny Madagasikara io ka na ria Sabotsynamena mitatatata na ria tsy afabositra mitatatata na ria Ambovondramanesa mitatatata na ty mitatatata mitovy tsisy hafa ihany le izy ny hevitra ny contenu le fanao-kevitra ny tokony jerena ry bado vendratay isany fa tsisy ela ny andafo ela zao ela tsisy ela rehefa fanao-kevitra tsisy ela fa ny avendrana mahatonga an'izay raha ohatra fe Eric Zemmour mamoaka ny zavatra teneniny izy ao misy manao négationnisme izy amin'ny télé manao propos raciste amin'ny télé de efa nisy ny teny moa aiza moa vadin'ity Eric Zemmour ty ary zanako iza moa Eric Zemmour to mianatra ary amin'ny université anina ary tsisy mahafantatra ny zanaky Eric Zemmour tsisy mahafantatra ny vady tsisy miditra amin'ny fiainany olona fa faneho-kevitra ny aza de mijanona faneho-kevitra zay ny olona ty ambony aty fa tsy hoe iza moa Eric Zemmour manome ny heviny mikasika amin'ny politika izy de tsy omena passeport izy mandehany amin'ny firaisampokotany de tsy mena copie izy tsy omena taratasy satria hoe ela le mpanakina le fitondrana ao amin'ny any amin'ny télé de zay le fambaniny toetsana zay zay fambaniny firenena zay zay tsy androso mihitsy tsy ampandroso mihitsy dina zavatra atao tsisy mitabataba tsony tsisy manohitra tsisy maneho hevitra tsony satria raha manao hevitra mitabataba eto de fantatra fa tsy tafiditra Madagasikara tsony mandrapafatoko zay le izy
tsy azo poste ninina ministère, tsy azo poste ninina amin'ny région na poste amina représentation internationale mihitsy azy zany raha ohatra ka tsy d'accord amin'ny filoham-pirenena mikritika amin'ny filoham-pirenena hitanareo logika ve zany de tsy maintsy ina zavatra ataony le tsy mahazo place retsy ina zavatra ataony etretra ty azo place de misolelaka dolo marina do zavatra ataony tsy manohitra zavatra na mety na tsy mety natao président tsisy nanankiray miteny satria ty azo place de rehefa misy zavatra tenenina indray de lazana fa tsy mahazo place la de mitabataba ka manina moa no nampidirina foana ao resaka hoe mahazo place tsy mahazo place mitabataba tokony tsy hiditra mihitsy zany fa ina zavatra tenen'le olona fa tsy hoe ela le mitabataba ary amin'ny réseaux sociaux any amin'ny réseaux sociaux la mitabataba ohatry sociaux tsy izy zany ka zay ny teneniko hoe ambany toe-tsaina be izy moa Vanessa ambany niveau Vanessa Manonga za la zany fa tsy intelligent izy hoe ina moa zany satria tahina ve nanao an'izao nanompa président na nanompa zao de zay ve raison tokony tsy hanomezana nationalité malagasy azy tsy sitrahany droit ma citoyenne malagasy anazy ve zay zavatra zay satria nanompa président fa jereo mba mijery ny zavatra mitranga ty ivelany rehefa ty ivelany na olona misy saina de mba mijery télé hoe ay mo ery Eminem nanompan'ny Donald Trump direct de 80,000 personnes ay mo ry De Niro nanompan'ny iza moa président ay mo ihany nanompan'ny président Donald Trump satria fantatra raha fa tsy mety zavatra ataony Donald Trump de n'importe quoi io guerre any Iran io manao fatalo vola firy milliard lany par jour amin'ny guerre any Iran io ny connerie Donald Trump de miteny io tsy d'accord ka raha ohatra zany ny amerikana tray tsy samy miteny satria vao miteny ny amerikana de vao migadra ohatrany gagasy gagazy ohatrany gasy de zay ataony Donald Trump ataony vola amina milliard lany amin'ny guerre any Iran io connerie le io de miteny olona hoe vendrapy lehilahy Donald Trump zay le izy fa gasy de na mbola lavitra be zay miteny sy mba mitarika fahatongavan-tsaina indray no enjehana le tsy le fanjakana fa le olo tsotra mihitsy ny tena manenjika